Amin'ny fifaliana mandrakariva riavana no iarabanantsika rehetra tonga amin'izao fotoana iarahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra araka ny mana isan'andro zao, ary de fifaliana ho ahy koa ny hizara aminareo zany sakafo mpanahy izany, ary misaotran'Andriamanitra ny lalandava isika satria lehibe ny fitiavany manome atsika ny fotoana tahaka zao. Ko de engany mitondra fitahim-panahy mandrakariva ho antsika ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra tahaka izao. Indrindra tsy de mba imbetsaka ny mamaky ny bokin'ny Levitikosy sika, fa manahirana ihany ny mijery azy, nefa tena tsarona mihitsy rehefa tena mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'ny ankapobeny ianao, zany hoe mampitaha ny tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta taloha amin'ny testamenta vaovao, dia hitanao fa tena misy fifaliana lehibe ny mahafantatra ny zavatra efa nomanin'Andriamanitra taona maro tany aloha ka no tanterahiny tao amin'i Kristy Jesosy Tompo, ary mbola manan-kery mandraka androany eo amin'ny fiainan'izay rehetra mino. Ko de isaotra n'Andriamanitra isika aloha, iara-mivavaka isika ary angataka raha teo ny fitahin'Andriamanitra ho an'izany tenin'Andriamanitra zay hovakitsika izany. Ivavaka isika. Endre ny alehibe ny fitiavanao Andriamanitro, raha omenao indray zao fotoana zao zay azahoanay miaraka mandinika ny teninao, miara-mianatra ny teninao. Sambatra indrindra zahay ry Tompo, sambatra zahay satria maro ny maniry handreza renay fa tsy mandre. Any olona variana amin'ny zavatra maro zay nefa de natsoinao, ary nomenao etaeta hiaraka miaino zao teninao zao, fitiavana avy aminao anie zany, misaotra raha io. Ary de mangataka aminao zahay, aoka mihitsy ny fananao masina no anazava aminay zao teninao izao, mba hitanay ny tombontsoa anananay amin'ny fahalalana tsara ny hevitr'Andriamanitra. Deo anao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen. Levitikosy 4:10 manomboka amin'ny andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 2:71 no hodinintsika anio, ary de ho jerentsika zay fahamarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'izay voalaza ato, sy zay tokony ho fihetsikitsika ny zay tokony ataotsika manoloana izany tenin'Andriamanitra izany. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Levitikosy 4:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 2:20. Fa raha malahelo kosa izy ilay boky zany, ka tsy tratry ny ananany zany, rehefa natitra samy hafa ny ilaina teo aloha zany, voalaza teo aloha, de hitondra zanak'ondry iray atao fanatim-panonerana hahevaheva izy, hanaovana fanavotana ho azy, ary koba tsara toto iray ampahafolony efa voary diloilo atao fanatitra hoanina sy diloilo iray loga, ary domoina roa na zanaboromailala roa araka izay tratry ny ananany, ary ny anankiray atao fanatitra no ny ota, ary ny anankiray atao fanatitra odorana, dia ho entiny any amin'ny mpisorona ireo amin'ny andro fahavalon'ny fanadiovana azy, eo anolohan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana eo anatrehan'i Jehova. Dia ho raisy ny mpisorona ny zanak'ondry lahy zay atao fanatim-panonerana sy ny diloilo iray loga, ka evaevany ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehova. De ho vonoina ny zanak'ondry zay atao fanatim-panonerana, de angalan'ny mpisorona ny rano fanatim-panonerana ka ho tentenany ny tendrony ravitsofina akavanan'ilay odiovina, ary ny ankibe tanany akavanana ary ny ankibe tongony akavanana. Ary angalan'ny mpisorona ny diloilo ka ahidiny eo ampelantanany ankavia, de angalan'ny mpisorona amin'ny fanondrony akavanana ny diloilo izay eo ampelantanany ankavia ka afafy ny impito eo anatrehan'i Jehova. De ho tetenany mpisorona amin'ny diloilo iray eo an-tanany ny tendrony ravitsofina akavanan'ilay odiovina sy ny ankibe tanany akavanana sy ny ankibe tongony akavanana eo amin'ny ilay nasina ny ranony fanatim-panomerana. Ary ny diloilo sisa eo ampelantanany mpisorona de ataony amin'ny lohan'ilay odiovina hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehova, de ateriny koa ny domoina anankiray na ny zanaboromailala anankiray arak'izay tratry ny ananany, dia ny anankiray atao fanatitra no ny ota, ary ny anankiray kosa atao fanatitra odorana mba amin'ny fanatitra hoanina,
ary ny mpisorona dia ana fanavotana ho an'ilay odiovina eo anatrehan'i Jehova. Izany no lalàna ny amin'ny boka raha tsy tratry ny ananany izay hanadiovana azy. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao hoe, rehefa tonga any amin'ny tany Kanana izay meko ho taninareo ianareo, ka misy trano asiako abokana amin'ny tany fanananareo, dia andeha ny tompotrano ka hilaza amin'ny mpisorona hoe, toa misy aretina miseho ao amin'ny tranoko, dia asain'ny mpisorona esorina aloha ny entana ao an-trano, mandra-piaviny hizaha ny aretina, mba tsy halitony zavatra rehetra ao an-trano. Ary rehefa vita izany, dia ho avy ny mpisorona izahany trano, ary raha zahany ny aretina ka hitany fa miady eo amin'ny rindrin'ny trano izy, ka maitsomaitso na menamena ary milentika eo amin'ny rindrin-trano ny fijeriny azy, dia hivoaka eo ambaravarana ny mpisorona ka hanidiny trano tsy voa fotoany. Ary iverina ny mpisorona amin'ny andro fahafito, ary razahany ny aretina ka hitany fa nanitatra teo amin'ny rindrin'ny trano, dia asain'ny mpisorona esorina ny vato izay misy azy, ka arina amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna, dia asainy ho kikisana ny aty trano rehetra, ary ny kikiny dia arin'ny olona amin'izay fitoerana maloto eny ivelan'ny tanàna. Ary dia haka vato hafa kosa ny olona, ka hasolony ny vato teo, ary haka fetako izy ka handalotra ny trano. Zavatra anankiroa no fahamarinana hitantsika eto aloha, dia ilay boka tsy manana zavatra hoentina manao rehefa nanitra samihafa arak'izay nilazaina teo aloha, dia izao no hitantsika miverimberina hoe raha malahelo kosa izy, de inona no atao aminy arak'izay tratrany ananany no ateriny. De hitantsika miveriny zany eo amin'ny andininy fa 1:20 de hitantsika hoe araka ny ananana, raha ohatra ka hoe tsy mahatratra an'izany izy, raha malahelo izy. Ny andininy 2:20 arak'izay tratry ny ananany, hoy ny voasoratra eo. Ny andininy 30 arak'izay tratry ny ananany. Ny andininy 1:30, ny andininy 2:30 arak'izay tratry ny ananany. Andriamanitra de tsy manery anao anome zay tsy anananao. Izany ny zavatra hitantsika, Andriamanitra mangoraka ny tsy manana Andriamanitra. Ka eto, na de ny fanatitra zay nilazainy hoe zao ny tsy maintsy atao, zao ny tsy maintsy atao aza, de nilazainy ihany ho an'izay tsy manana. Ka tsy hitondra zanak'ondry maro tahaka ny voalaza tany aloha zay tsy manana, fa am'izay hitantsika eto kosa de zao no hoe zanak'ondry anankiray ihany sy domoina roa, na zana-boromailala roa. Zay ihany no takian'Andriamanitra rehefa hita fa tsy manana le olona arak'izay ananany. Ary zay ry havana ny maha-Andriamanitra hafa kely ty Andriamanitsika ty. Fa na de ny fanatitra aza tamin'ny andro teo aloha, dia tsy nanery ny olona tsy maintsy hitondra zay tsy nananany izy, hitantsika eto zany. Reto ihany nefa ny tsy maintsy netiny, ary tsy maintsy natao zay ananana an'ireo: zanak'ondry anankiray ary domoina roa na zara-boromailala roa. An'ireo boka ho diovina zany, ka ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatim-panomerana, zanak'ondry no voalaza tany aloha tsy maintsy nananana. Kanefa
eto dia nataony hoe soloy voromailala re, soloy zanadomoina re rehefa tsy manany ianareo. Fa nanydomoina sy ny zanam-boromailala manko dia mitory fahadiovany zany, ny zanak'ondry raha teo. Ka hitatsika amin'izany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fangoran'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra ny anadio ny boka, ka tsy manery azy hanao zay tsy eran'ny aina izy akory. Mazava loatra ny ery havany. Fa raha te hanadio antsika ny tompo, tsy manery antsika hanao zay tsy vitatsika izy na hanome zay tsy hananantsika, fa izy no nanome ny zanak'ondrin'Andriamanitra, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Am'izao fotoana iainantsika zao, tsy mila domoina akory, tsy mila zanaboromailala akory, tsy mila izany akory ianao raha mitady famelan-keloka amin'ny tompo, fa efa vitany Jesosy tompo avokoa izany rehetra zany. Fa izy no sady solon'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra, lay zanak'ondry atao fanatim-panonerana, fanatitra evaeva volazany 120, no solon'ny domoina roa atao fanatitra odorana sy fanatitra noho ny ota. Ary zany ry havana no maha tombotsoa ny fananana ny filazantsara, hamantarana ny hevitr'Andriamanitra raha nanome tao amin'ny testamenta taloha izy. Raha izao moa ry havana no hoe manoty ianao, nandainga ianao ka mitady fihavanana amin'Andriamanitra, de hoe tsy maintsy mandoha zanak'ondry anankiray ianao, nefa ny zanak'ondry anankiray karaha manao ray volana aza mety tsy ho ampy hividianana zanak'ondry, dia ahoany zany? Fa soa ihany fa efa nomena lay zanak'ondrin'Andriamanitra, efa nomena reo voromailala sy domoina voromailala reo mba hanadiovana anao, ahatonganao vita fihavanana indray amin'Andriamanitra. Ny zava-dehibe ary de ny hoe manaiky venao fa efa nanolotra ireo ho anao ny tompo, dia nanolorany zanany lahatokana isolovoinanao teo ambony hazo fijaliana. Mino zany venao? Raha ohatra ry havana ka misy fomba nazahoana namonjy antsika tsy nanao ireo fanatitra ireo, de tsy ho nisy zany tamin'ny testamenta taloha, ary tsy ho nisy akory zany Kalvari zany, tsy ho nisy zany hoe Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliany zany. Fa tsy maintsy nilainy zany hampihavanana indray ilay boka ao amin'ny fiarahamonina teo amin'ny zanak'Israely. Tsy maintsy maty teo amin'ny hazo fijaliana Kristy, mba ho vonjena ianao, mba havela eloka ianao ka azonao mandova ny fiainana mandrakizay indray. Tsy azo ny oarany zany, tsy maintsy natao zany. Raha ohatra manko ka azo ny alana ihany zany, dia ho namaly ny vavaky ny zanany tany Getsemane fa izay Andriamanitra ray. Fa raha nitaraina ny zanak'Andriamanitra tao Getsemane hoe Andriamanitra raiko raha azo atao esory amiko ty kapoka ity, valim-bavaka hany nomen'Andriamanitra azy dia naniraka anjely ampahery azy. Tsy azo natao manko ny miala tamin'ny hazo fijaliana, satria zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao izy. Ary zany mahasarym-pialy amin'ny Paoly nahatonga azy ilaza hoe raha mbola manao fanatitra ny olona amin'izao andro ny testamenta vaovao zao, dia tsy fanatitra ho an'Andriamanitra intsony no ataony, fa fanatitra ho an'ny demonia. Koa izay rehetra manaiky ny fanatitra nataon'ny tompo tamin'ny hazo fijaliana, dia alazain'ny Paoly hoe tsy tiako hanana firaisana amin'ny demonia intsony ianareo. Ary noho izany isika kristianina dia tsy tokony hanaiky intsony reny fanaovana sorona samihafa ireny, tokony ho lavitsika tanteraka ireny. Fa raha mbola manaiky ireny ianao, ny dikan'izany dia manitsakitsaka ny ranony zanak'Andriamanitra teo ambony hazo fijaliana ianao, ka tsy tokony hanatrika akory ianao. Ary eto dia tehiteny manokana amin'ny manam-pahefana. Ianareo manam-pahefana kristianina, tandremo fa raha kristianina ianao, manam-pahefana ianao, ka noho ny fitiavana ho sezanao no mbola anekenao zany, ny dikan'izany dia mbola manaiky ny demonia ianao. Ary vao mainka manamaizina ny olona ianao ka manjary tompona andraikitra eo anatren'Andriamanitra ianao. Mahery zany teniko zany angamba, kanefa izany ny marina. Raha oviana moa no afaka amin'ny fahamaizinana ny firenentsika, raha ny mpitondra kristianina aza mbola miaina ao anatin'ny aisina, ka mbola manaiky ireny fanatitra samihafa ataon'ny demonia ireny, nefa milaza hoe zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao,
lay natao sorona tany Kalvari, miteny manokana ao anareo manam-pahefana kristianina ry havana. Aokareo hazavaintsika ny tanitsika, aoka ho hazavaintsika ny tanitsika. Ka nahasaina azy ianao anatrika ireny, aza makany intsony. Nao very aza ny sezanao fa hiala aminao daholo ngamba ny olona, aza takalo seza ny voninahitr'Andriamanitra tompoko. Aza takalo seza ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ain'Andriamanitra tao ny mametraka anao amin'io toeran'io raha mijoro amin'ny fanarana an'Andriamanitra ianao. Kanefa na manaraka ny fanao zao tontolo zao azy ianao, dia ain'Andriamanitra tao ny manalanao eo anio ary fantatrao fa voafetra ny toerana misy anao eo. Aza takalo seza manapetra ny voninahitra ilay Kristy Jesosy tompo, zanak'ondron'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, maty ny solonao teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ny zavatra hitantsika amin'ny manaraka ihany koa dia izao, tahaka izay hitantsika tamin'ny lasa ihany, na tsy manana aza le olona dia tsy maintsy natao tamin'ny ihany ny hoe no tetenana ny rano ny fanatitra, ny sofiny, ny akibe tanany, ny akibe tongony, hitantsika fa miverina zany. Averina indray ny fanazavana, averimberiny tompo moa zany, ka tsy diso isika mameriny roa manana ny antitra apetsarivon'ny tompo, na dia fanlazainy tamintsika tany aloha azy efa voalazany mitoko 7 ny andininy 7 eny zany, kanefa dia mbola averiny ihany koa aty amin'ny andininy 5 averiny ihany amin'ny andininy 5 inona ny antony? Satria tokony ho tsarovana izany, averimberina. Ka inona mono fanazavana efa nomentsika tany aloha ny hoe ny ravitsofina, akavanana, ny akibe tanana, ny akibe tongotra, inona moa no antony? Ny dikany dia ny hoe tsy maintsy diovina ny sofina, iaino ny tenin'Andriamanitra, ankatoy ny tenin'Andriamanitra, ny tanana hiasa ao an'Andriamanitra, ny tongotra andeha amin'izay an'rahan'Andriamanitra, hanao ny asan'Andriamanitra, tsy maintsy diovina tanteraka izany. Dioviny rana ny zanak'Andriamanitra ilay natao fanatitra tany Kalvari, ary koa dioviny fanahy masin'Andriamanitra, hamasiny ny fanahy masin'Andriamanitra, ka ny fiainanao, ny tenanao dia ho hamasiny ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary noho izany amin'izay ataona rehetra, naizanaiza le anao, na inona toerana misy anao, dia ilay tenin'Andriamanitra efa reny ny sofinao no hamasinina, izany tenin'Andriamanitra zany ihany no ankatiavinao. Zay lalana azonao ale miaraka amin'ny fanahy masin'Andriamanitra ihany no andehananao, ary zay asa azonao atao miaraka amin'ny Kristy Jesosy ihany, izany no ataonao. Ary zany mahatonga anao ilaza hoe handeho ary hanompo sampy ary ananina, handeho ary hivavaka amin'ny razana ary ananina. Ny tongotrao efa no hamasinina ve dia handeho any? Ny tananao efa no hamasinina ve dia hikasika izany? Ary ny sofinao efa nandre ny tenin'Andriamanitra ve dia hinia handeho any ianao? Mangataka antsika rehetra, isika kristianina indrindra, isika neny fahazavana zao tontolo zao hoe, ary noho izany dia aoka handiny tena isika ny amin'ny hoe ny tongotro, ny tanako, ny sofiko, ny tenako, izaho efa no hamasinina tamin'ny fanahy masin'Andriamanitra, lay diloilo ray loka araka ny voalaza eto, efa nidiovina tamin'ny rano Kristy lay nanao fanatitra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ho any ahy, tsy ho any ahy, tsy hanao zany aho, tsy eritseritra zany aho, tsy teny zany aho. Nahoana? Satria tsy eken'ny fanahy masin'Andriamanitra zany, lavo ny tenin'Andriamanitra izany. Araky ny ananany no anadiovana azy. Andriamanitra mamindra fo ka nanolotra antsika ireo rehetra ireo, mba tsy hanao na inona intsony sika famonjena antsika, fa efa vita n'Andriamanitra tamin'ny nanolorany an'i Kristy sy ny fanahy masina, ny fanadiovana sy ny famonjena antsika. Fa ny fahamarinana faharoa zay hitantsika eto dia ny fanadiovan-trano. Manomboka amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 2 dia manambara kosa Andriamanitra. Izao ny teniny amin'ny andininy 7 rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zay omeko ho taninareo ianareo. Zany hoe amin'io tany Kanana io tany andehananareo io dia tanàna jentilisy izy io, ary satria nefa omeko anareo ny tany dia izao mety misy trano misy abokana ao. Hoy izy hoe raha tonga any ianareo andininy 7 ka misy trano asiko abokana amin'ny tany fanananareo. Zany hoe ao amin'io tany alehanareo io dia misy trano zay efa misy abokana ao, na izaho aza nametraka le abokana ao, mety misy zany. Dia izao izy
rehefa hitanao ianao zany efa miditra am'le trano ka mahita nefa anao ary to misy lomorona hafahafa ty amy vato am'ty trano ty. Atsarovantsika ry havana fa ny tany Kanana de tany be vato ny tany Kanana, ary raha mandeha makany amy tany Kanana ianao am'izao tsika miteny zao mahagaga mihitsy a fa ny akabiazan'ny trano dia vato, trano tany be vato tokoa raha ny tany Kanana. Zavatra zay hitatsika eto de ny hoe ao am'le trano zany zay idiranao lovanao zany satria efa lasany zanak'Israely zany ny tany Kanana, resiny mponina tao de niditra ao am'le trano izy rehefa tonga tao anefa izy hoe jerenika to misy aretina miseho ao am'le trano de milaza any ampisorona izy zany voalaza azafady tompoko atao misy aretina miseho ato am'ty tranoko ty dia eo no amiany satria le tompo-trano zany de fa mahita hoe mampisalasala ary nga andre matomposorona zay tranoko zao ka tsy haiko na inona na mety io na tsy mety io sao de andehanao mba mijery any de avy ny mpisorona ao zavatra saina tao voalohany indrindra de hoe ny entanao ary avoatato daholy aloha avoa daholy de avoaka daholy aloha ny entan'lay lay tonga ny vahiny tao zay tonga haka le trano zany avoa daholy ny entanao aloha mba tsy aloto fa avoa aloha ny entanao ny zavatra efa nentinao ny anao avoa aloha azavela ijanonao aloha ka jerena ka ny ahafantarana ny hoe abokany io de zao miady rindrina ilay lomotra hita eo miady rindrina ary rehefa hita fa miady rindrina le izy ka tsy lalina loatra aloha de jerena aloha idina aloha le trano tsy vela ivoa aloha le trano. Inona mono tianao lazaina am'zany ianao rehefa miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao na ny tokantranonao aza de tsy maintsy jerenao hoe ato am'ty tokantrano ty ato so de mbola misy abokana ary zany fomba nrazana ny iainako zany so de oka aloha ka mety ve ty fomba nrazany ty satria ny fomba ny iainany ny Kananitany dia tsy mifanaraka intsony amy fomba ny Jiosy ary tahaka zany to ianao ane rehefa niala tao amin'ny fanjakan'ny Satany ka tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra mety mbola misy ihany fomba eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny tokantrano jerenao to mampisalasala tiako de ny zavatra tao voalohany indrindra avoa daholy aloha ny entana aza mikasikasika aloha avoa daholy aloha ny entana ary io mazava loatra fa Jesosy tompona tsotsika mivavaky tsika tompo aseho ihany marina tsy kasika an'io aloha fa aseho ihany marina mbola tokony hiditra amin'io trano io ve mbola tokony hanao an'izao ve mbola tokony hanao an'izao ve fa zany eny nahazatra ny olona mipetraka tato hoe mbola tokony hanao an'izany ve tahaka zany to tokony hataonao am'ireo fomba nrazana rehetra zay fa niainana sy nahazatra ny olona so de misy abokana re ao hoe ary inona moa zany abokana zany fahazarany ratsy toeriny tenin'Andriamanitra fahazarany ratsy ambarany sotra masina hoe fahotana so de misy ao fataro amy tenin'Andriamanitra isika moa zao tsy mahita mpisorona ho tediavina intsony fa ny tenin'Andriamanitra no tenin'lay mpisorona be ny tenin'ny Kristy de io ihany no mataratsika azy hoe ity fomba nrazana ity ity eto mirindrina iainako ato ty mety ve io sa tsy ka rehefa hita ao le izy hita ao amy tenin'Andriamanitra zao voalazany hoe de asain'ny mpisorona esorona lay vato zay misy zany aretiny zany ny 5 rehefa hitanao zany fa fomba nrazana tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ity na de ao amin'ny trano misy anao azy ongoty ialy zany reo fahazarana fanao teo aloha fanao ny Kananita zany abokana ara-panahy zany esory iala tao zany kikiso ialy zany ary de lazainy hoe kikisana iala esorona lay vato esorona iala tao le vato hosolona le vato hosolona inona hosolona fiainana madio fiainana mazava ary zany ry havana ny tokony ataontsika eo amin'ny fiarahamonina hoe inona ary no atao hoe zao no nahazatra ny olona ary toerin'ny tenin'Andriamanitra zany inona no atao zavatra zay tsy maintsy jerentsika de ny hoe vato madio no asolo azy ary de haka vato hafa kosa ny olona ka hasolony ny vato teo ary akafeta koa izy ka alalotra ny trano izany hoe entina milaza ny fianakaviany zany
raha misy zavatra nahazatra ny fianakaviana hitanao fa tena fahotany zany manohitra ny tenin'andriamanitra any ongoty aly zany nesory ala teo zany ary omeo ny tenin'andriamanitra aoka ny fakatiavana indrindraindrindra izany mako izany ny feta izany no karazana ciment alalotra ny ao an-trano ao lalory fitiavana ny ao kanefa fitiavana madio araka ny tenin'andriamanitra fa tsy fitiavana maloto fitiavana fen'ny fanahy masin'andriamanitra fen'ny fahasoavan'andriamanitra izany no tokony iainana ao atokantrano ao soloy zay vato misy lomotry ny abokana soloy zay fahazarany ratsy ny ainana tao amin'ny fianakaviana ao rehefa niditra tao amin'ny fanjakan'andriamanitra ianao indro avaoziky ny zavatra rehetra ho ny tompo avaozy ny tokantranonao raha nisy adiady tao nisy korontana tao avaozy zany satria abokany zany manakorontana zany avaozy izany engany ery havana ka tsy ny tenanao ihany no jerenao fa ny tokantranonao koa fomba fiainanao ny tokantranao eo amin'ny fianakaviana eo raha misy vato misy lomotry ny abokana raha misy fahazarana zay ny ainana hatramin'izay nefa toeriny tenin'andriamanitra esory aly zany ka soloy fitiavana soloy fahasoavana soloy vavaka soloy fifandeferana soloy fitiavana fa izany no sitrapon'andriamanitra ary rehefa zany no ataonao satria makatony tenin'andriamanitra ianao de ho tokantrano tsy misy abokana ny tokantrano itoeranao ho tokantrano sambatra ny tokantrano itoeranao fa fahasambarana niny tediavin'ny tompo iainanao na eo amin'ny fiainanao manokany zany na eo amin'ny ankonanao zany na eo amin'ny fiarahamonitsika zany na eto amin'ny firenena zany tokantrano tsy misy abokana ny tiny tokantrano ny voavela eloka ny tiny tokantrano milamina feny fiadanana ny tediaviny ho anananao sy iainanao hanaiky anenao ka hanaisotra ny vato-boka ao anatin'ny tokantranonao hanaisotra ny fahotana ao anatin'ny tokantranonao de ho sambatra ianao ary hifaly aminao ny lanitra hiravoravo aminao Jesosy tompo ary anomeanao zay rin'ny fonao izy mba ho tanteraka aminao ny teniny hoe mangatady eo meny anareo mba ho tanteraka ny fifalianareo ho aminao aneny fiadanana hivavaka isika misaotranao zay tompo noho ny famoramponao sambatra loatra zahay Jesosy sambatra zahay mamy ane zany teninao zany mamy ny teninao jerenao avokoa ny fiainana rehetra na ny fiainana manokana ny fiainana tokantranonay ary fahasambarana ny tianao iainanay nalanao tany amin'ny tany Egypte zay ho any amin'ny tany Kanana navotanao teo am-pelantanan'ny Satana zay ho zanaky ny fanjakan'Andriamanitra sambatra zahay Jesosy ny amin'izany misaotra tompo misaotra tompo misaotra tompo ampio zahay hahay manavaka ny sitraponao ka iaina amin'izany mba ho tanteraka aminay ny tenina hoe ny fiadanako no omeko anareo amin'ny anaranao Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany amen.